Hashelan wanawak hartala biful tala wanago zesma fatacha zanak marpasta fala khanile beo ni kafena kavikwa tematsapatena we manana yampi manana chansala manana kansala manana fanjina skutuksala manana fena kavina kristian izatia yanku tamzabulake isarcha tam kana naman sa chisma itakastala izo 50 puang tematsapatena we kamina chafon neza tuanzele Aziende esempio tukilisene na izene yakane. Dit Madagascar de chambre fasal fitilun na casas atam setan melik tu na fa na mustifata chi fitilun na. Timbo je kisne chutizane. Te fa fin valtonam sia te anum kana tengastavan tualu kanum kana na namse. Tenati na makiro alla satikna yochana ftanu jamach sinifena katapultas. Tenatiki na makiro sachiti mbadala na mana chamse. Sachiti kuzano mamantia tenanu katati chakatamizigo. Kanalo izere chaskwato paulitanizigo luna cool kanse tenitana na makfoniziko. Kanano fubaniziro lankua yawan fuka sin sushpaniziro nano izere chnatomba mukiniziro naman. Injayanjwa chachanzukun fuka kanula na sentamina vemajeko ambidbea tamse. Tuman bea ni alima tutunin sachi evcha fara fani vitinzisus tetukanavu manjamach patsiutu tsatsu tisanif sanfilchtan. Kala sateshta manjamacha amaluka nefcha fatstina misizana chamachtan. Nefchilankur faranis aziz titimravanakur. Arsachi san fubasenak teformeka tumtam fankala nanajamach nandijan hutona manarak. Karefa fem furtona danuka teulila arlela dawana kadazanamak kananuka paskata aziroa amagalata kanfetskatoni zironanku. Manchek de nefcha futsinu les garçons moqueurs en mariage de la fatacha manana Omega de la santuin de la mis avalak malve vavana matsapatena putena sa de sekra de bulakelas asachitstin tenak pretstilu de yanko una morosuna moratest temasikam poeta puak amzawachatistika artena mundanyanko Nifcha fatsiba misuna azikasan astere sakamfena kavika na makianko anif. Befafena kanifutona tentena krotena tanterak tatanseko. Smisa wajatik fala kafkun zawajvech. Avameka zanton tulela. Tenratsa befatso amason papas mono. Arapina zawasharat. Tenena katseva kamsa. Titare rona manaditena. Mura kiziro. Oizo ilela samalela fomikalizwa. Te aviona itaviva vireizera. Yavistu viva romantico. Anula senfuza na majek fana makakekis. Kanifantena maman. Samana futsina zere. Anula sektamira nama Christian. Mubaz. Anula seniziro. Fatsmet sadrasi zanzawacha buksan. Katsite jenas iroa sachitsti provushtan fautako. Asan vernan planetafa ile kisfav manas asan evangelii ten vernan zapateno legera de satira na laite. Arana nuka vuan fa ki vantantera kwa non ftsava quasi. Refana sa nefis tenis viva fafaje ton fenako. Amantoria chana chansa disakan nislas tenis fona yani kun fafotunga. Esakatat fifalina kanefa distora de tavakoz. Nanina chani na Christian farasi zamachatok kanefa statinas iro kanan kanafcha sinsita katanira na mazitina tiana sechitana bulatsan fautan. Tikizo titulizo artikaf kuyo zawachale chisele tomso titulizo si zo titulizo. Amitakira evangeliko Tena masen lefa anacheni zero. Fantena mami ten natak nuna iso tuliso. Anna nunca
kasitsarany kapi ilay zoky valy rehefa izany fa tsy tena nenan'Andriamanitra ka niresaka tamiko izy. Teny tamiko Gabriel tany izay efa iveran'i Jesosy dia mila miaraka aminy ny olona marina rehetra. Anteny tamiko ihany koa izy fa satria tena tia dia ahita izy indray androany anylandro miaraka aminy. Ka nanerana teo filazantsara tamiko izy nilaza tamina fa efa nanaiky ny Kristy tony sy mpamonjy kanefa tsy marana korsaka. Dia avy eo tonga tamin'ny septembre 2025 ninolona saona tanora ny tatako anisy ireo tanora avy any ivelany izay tonga nanampy tamin'ny lehilasy ary nisy namana akaiky tamin'ireny izy ireo ka tokony horaisiny modely izy io sady tena kristiana ihany koa. Lalana farany tamin'ny lehilasy dia nandataka azy mba hanao fijoroana vavolombelona ny tataka amin'ny famonjena. Ary nainy tsara ny tantarana ampiana aiza nefa dia tonga saina fa tsy dia fanalavitra loatra tamin'ny fiainako satria nilaza ihany koa izy fa tia izy tontolo izao sy ireo zavatra rehetra izy eo amin'izao tontolo izao. Nahazo fampiarezana be any azy ary rehefa avy eo dia nizarana filazantsara tataka. Efa imbetsaka ny narany filazantsara tokony teo amin'ny fiainako isaka ny lasy isaka krismasy fa taty fotoana ity dia tsy mitovy tamin'ny teo aloha satria tena eo ary tena miresaka tao amiko izany atsapako fa mila miova. Tao aoriana fotoanany filazantsara dia nanontany olona rehetra ny papako fa misy te handray Kristy dia izy tsara petraka teo akaiky namako tamin'izay ary isan'andro aho mianatra mitsangana fa tamin'ity fotoana ity dia nitsangana. Petrabe ny namako raha nahita nantsangana kanefa tsy fantoka tamin'izy ireo ka nitsangana aho nanomboka ny vavaka akanyfona sy nanaiky marina fa ho tahaka n'Andriamanitra mangataka taminy mba hamonjy. Dia avy eo asa nanantonaka ny mandreko anjara tamin'izy ireo ny zavatra rehetra. Nolazaiko tamin'ny papako fa otany ratsy izay nenako anozaraiky tamin'ny mamako ihany koa ihany. Avy eo natahotra be aho tamin'ny voalohany nilaza izanamany mandreko satria nefitra fa ho bedy be fa tsy be fa tena faly izy ireo nilazaiko fanatreha Kristy. Dia avy eo papaso izara tamin'ireo zoko dia tena faly be ihany koa ireo zoko ka tamin'ny 4 septembre 2025 nandray Kristy tony sy mpamonjy tao amin'ny fiainako. Efa volana vitsivitsy lasa izay nandresaka Kristy tao amin'ny fiainakoamiaka midiny eo amin'ny fiainako miaraka aminy fa manao miezaka rehetra azoko atao mba hitoetra mandrakariva eo aminy ka misitaka sy mitsoka izay mety ho fankampana ao amin'ny fiainako. Tamin'ny 7 février teo anefa dia nisy izy izay nampotsiko tranga ny tranga. Vao avy nandeha naka totoo kely izahay dia tena faly ery aho fa avy eo anefa niantso telefôna ny papako ary laza izy fa maty ilay namako akaiky. Tamin'ny voalohany dia niveriko fa nandeha papa satria tsy mety mino saiko fa avy eo afaka sekondra vitsy dia tonga saina aho dia